Tompoko lahy sy tompoko vavy ampifaliana indray no hitsidihanay ny tokantranonao amin'ity alina ity. Atao anatin'ny fandaharana ny zoko izay fanaraka ao rehefa talata toy izao. Amin'ity anio ity dia hiresaka momba ny boky rovitra sy ny saritany rovitrintsika. Iarahana amin'ireto vahiny izay efa mianatra ny eto reto ary iarahana ihany koa amin'ny namana Soava Andriamartafika. Miaraba tompoko. Ny fandarana ny zoko no iarahanao indray amin'izao alina izao eto anivon'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra viva. Ny zoko izay resadresahana ireo tranga tokony hananan'ny olona na ny olom-pirenena maromana koa ny zony izay voafariparitra sy iantohan'ny lalàna. Araky ny nambarany namana farany Razafina Velo teo dia ny boky rovitra eny anivon'ny sampana fananantany. Io no ifotoran'ny resaka sy ny fanazavana araka izay entiny reto vahiny izay nasainy. Ny fandarana moa toy ny mahazatra dia iresahana ny amin'ireo trangan-javatra sy ny fipetra-takiny ho amin'ny fanomezana fahafaham-pon'ny olom-pirenena satria zoniny tsirairay ny mahazo izany antotan-taratasy momba ny tontolon'ny fananantany izany raha toa ka izy no mifanandrify amin'ny voalazany lalàna fa tokony hisitraka izany rehetra izany. Koa satria ny boky sy ny saritany rovitra no iresahantsika ato anatin'ity fandaharana ity dia ireo tale tompon'andraikitra voalohany misanan izany no vahintsika. Avy ato amin'ny ilany Avato no ahitantsika ny talen'ny fananantany eto Madagasikara Raro Laza Andriamanjato ary avy ato amin'ny ilany Avato kosa no ahitantsika ny talen'ny fandrefesantany eto Madagasikara Andriamatoa Andriamampandry Cyril. Fa mialohan'ny iresahantsika momba izay loha hevitra izay dia andeha aloha isika naraka horonan-tsary fanadihadiana izay niarahana nanantotosa tamin'ny BMTT teny anivon'ireo sampadraharaha roa ireo. Tany manodidina ny taona 720 no efa mipetraka ity toerana fitehirizana ny plomb eto anivon'ny sampadrarahany fandrefesantany topo ity. Nanomboka tamin'izany fotoana izany hatramin'izao, maro ny fikirakirana efa natao tamin'ireo plomb eto ary nahatonga ny faharovitana amin'ny taratasy sasany izany ka mahatratra hatrany amin'ny 3 alina plomb no tsy hita na rovitra raha nitatitra tamin'ny taona 2024. Ny plomb rovitra zany dia tsy hafahana ihany koa mamoaka an'ireo reproduction, izany hoe rehefa eo zany ny mpanjifa mangataka hoe anao mangataka plomb dia rehefa tafalatsaka ao anatin'ilay hoe plomb rovitra rehefa angatahany na hoe plomb tsy hita dia tsy afaka zahay. Ohatra zany zao mahakasika an'itony plomb itony tsy hita intsony zany aloha zany habean'ilay tany dia efa tsy azo amoahana reproduction intsony izay plomb izay. Na ao ihany koa ilay plomb rovitra hoe tena le faty le tany mihitsy no tsy ao, no tsy ampy dia tsy afaka mametra izay reproduction izay intsony izahay. Raha ny atota mihitsy aloha zany amin'ny ankapobeny ny hoe tsy ahafahana mamoaka an'izay tamin'ny inventaire farany izay nataonao tamin'ny taona 2024 dia eo amin'ny 43 000 plomb eo zany aloha zany no hita. Raha toa ka eo amin'ny manodidididina ny 70 000 plomb eo zany zao tsika no amin'izao fotoana izao. Izany hoe manodidididina eo amin'ny 30 000 plomb eo zany no na tsy hita na rovitra. Arak'izany, mitarika ho amin'ny tsy fahafahana mamoaka taratasy tany ny faharovitan'ireo plomb ireo. Vahaolana efa noraisiny ny tompon'andraikitra eto ny fiaraha-miasa amin'ny sampandrarahany fananantany na ny domaine. Amin'ny ankapobeny zany aloha dia misy voavaha ihany ny olana amin'ny sasany satria miara-miasa ny domaine sy ny topo amin'ny fitehirizana ny atota-taratasy zany amin'ny service foncier dia rehefa tsy hita le plomb ato amin'ny topo dia mijery izahay any amin'ny service de domaine raha ohatra koa mbola voatahiry izy amin'ny service de domaine. Manana ihany koa zay manana dossier ato amin'ny service ny topo
dia azo jerena ihany koa izay dossier zay a raha ohatra ka ao le plan eto aloha mba misy vahaolana ihany fa tsy nisy rehetra akory a no hita le plan fa misy apahany a amin'izay a hita anaty dossier zay a dia azo zay plan zay azo reconstituena amin'izay lafin'izay nefa mila zay a mitaxi certificat situation juridique satria le plan efa de origine zany no mipetraka ao anaty dossier fa raha ohatra efa nisy morcellement tao anatiny a dia tsy voasorotra ao anatin'izay plan zay dia zay no ilana an'le juridique mba hifanaraka tsara ny refy ao anatiny. Saingina eo aza izay fiara-miasa zay misy ihany ny tsy ahitana vahaolana isa misedra izay fahanteran'izay ihany koa manko ireo taratasy kirakirainy eto anivon'ny domaine kanefa maro ny asa tao amin'ireo boky ampiasaina eto toy ny titre ny famindratana na mutation sy ny maro hafa. Tena maharovitra azy zany dia resaka manipulation le fampiasana azy isan'andro. Inona moa le fampiasana azy isan'andro dia misy mangataka ny juridika. Misy mangataka ny juridika dia mila boky tsika amin'izay fotoana izay. Tsy maintsy miconsulter boky ny conservateur vao afaka manao soni. Ary rehefa hanao mutation dia tsy maintsy mampiasa boky ihany koa. Izany hoe ao anatin'ny ray andro zany possible mihitsy miodikodina eo ny fampiasana ny livre foncier. Misy karazany anankiroa ngezabe zany ny livre foncier fampiasanay dia misy ny boky ngezabe ty zany. Ty ho an'ny tany vita titre ngeza ohatr'izao formaly. Dia ho an'ny cadastre ity zany par ordre numérique no andehanan'izy ity arakaraka izay avy tany ilay fangatahana titre voalohany dia mifanaraka ohatr'izay hatrany zany numéro ana titre izao 22365 dia manaraka ao zany ny 22366 ao anatin'ity mombamomba ny tany rehetra. Ny anaran'ny tany aloha voalohany atsy dia izay soratra tamin'ny voalohany ato moa izy zany zao izy aloha anisan'ny rovitra tamin'izany izy misy sombony kely ihany izay mety azo trandrahana ihany hoe iza ao anatin'izay ato ny habean'ilay tany dia izay mety ho sarotra rehetra zany ato anatin'ity ateo ariana ty ny mutation zay tokony mbola atao fa ty katy zany zao tsy nisy mutation mihitsy io tany io toy zany mbola azo atao hoe mbola récupérable ihany l'information ity amin'ity kara ity fa misy ny sasany tena rovitra ty indray zany le formana boky anankiray cadastre izy ty parcelle cadastrale zany atao anatiny dia ao anatiny ny page anankiray iny zay mety ho fananan'le olona rehetrarehetra ao anatin'ny section ray ka parcelle cadastrale akaka anankiray tsika zao ato ohatra zao ty razafitry ity fa ihany moa zany mihaza ato razafitry ity zao dia ity ny anazy misy morcellement dia ato ty anankiray ity zao dia misy 1989 dia 1989 bis an'le olona anankiray daholo atao hoe ito zany dia anaran'le olona amizay dia ao iny raha rovitra ty boky ty dia sahira. Fomba iray napetraka iarovana ny fananantany tsy overy ny fanomezana dika mitovy amin'ny taratasy tany na duplicata ny tompotany ary misy fireketana toy izany koa ny eto amin'ity sabatra rano fananantany ity izay ilanina fiara-miasa amin'ny tompotany mba ahafahana mamerina ny fireketana ahazona vahaolana na reconstitution indray. Atao anatin'ity daholo izay mety mouvement rehetrarehetra mahazo an'ity tany ity. Ohatra hoe nisy mutation tato zao ohatra dia voasoratra ato zay. Ohatra hoe misy hypothèque tian'le olona atao dia voasoratana ato anatin'ity daholo zany. Mety zao le numéro ana titre resantsika teo sao izy zao eo misy numéro de titre dia misy ny anaran'ny tany dia le misoratra ny voalohany indrindra dia ny origine ny propriété. Ankoatra io dia misy ihany koa ny fitehirizana ny taratasy momba ny fananantany rehetra ato amin'ity efitrano ity. Ny tehirizina aty amin'ny ao anatin'ny document foncier zany ty moa zany ny acte de vente izay nampidiran'le olona azy sy pièce rehetra nampidirany azy tamin'ity zao ohatra dia ity zao misy acte de vente dia acte de vente nyity efa tamin'ny 1988 zao ty dia tamin'izany izy maka ny autorisation de transaction any tsy maintsy tehirizina ato ty ny fangatahana borny tamin'izany juridique ny tamin'izany fotoana izany dia ny plan dia ohatra izay hatrany izay pièce rehetra miditra dia tehirizina ato rehefa avy nanaovana ny antsoina hoe bordereau analytique ty bordereau ity zany dia ireny rehetrarehetra ireny dia ninona zany zavatra opération ho atao dia ohatra zao ty androany zao mety misy vente miditra ao
dia rehefa vita ilay mutation rapprochena atsofokaty izay ianona izay miaraka amin'ilay proof ilay bordereau zany hoe voasonihan'ny conservateur tamin'izany hoe io le pièce anankiray preuve fa vita mutation ilay olona dia placena indray mpandeha apetraka amin'ny toerany par ordre chronologique moa io. Na eo aza nefa ireo dingana rehetra ireo dia mbola misy amin'ireo ampahantany no tsy ahafahana mamoaka antota-taratasy hatramin'izao ka antony ity ady hevitra androany ikaroam-baolana eto amin'ny fandaharana ny zoko ity. Teto Antananarivo no nanaovana ny fanadihadiana iny teny anivo ny sampandrarany fananantany sy teny anivo ny sampandrarany fandrefesatany. Mety misy ny anampinareo an'izay efa voalaza atao anatin'ny fanadihadiana iny amin'ny olana sedraina momba izay faharovitany boky sy ny saritany izay. Asa izy aminareo anankiroa no andray fitenena voalohany. Ia, dia miaraba anareo mpanolotra sy mpikarakara ny fandaharana. Ary misaotra indray nampiatrano anay ny amin'ity andro hariva ity dia miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana ny zoko atao amin'ny fahitalavitra Viva. Araka ilay hitantsika teo dia mahakasika ny boky rovitra sy ny saritany rovitra moa zany no resahana amin'ity anio ity. Teto an-tanàna nanaovana ny fanadihadiana iny ny azoko tenenina dia hoe reny ny zava-misy aloha raha eo anivon'ny sampandrarahany fananantany no jerentsika. Angambany raha tsy mampanina nanao fampatsehivana vetivetika ny tantarany momba ny fananantany sy ny fandrefesatany. Efa voalaza teo moa fa mafisiko hoe tamin'ny 1970 no tonga teto amintsika ny taratasy mahakasika momba ny tany nentin'ny mpanjanaka. Nanomboka tamin'izay zany dia nanoratra ao anaty boky tsika ny fananan'olona mahakasika ny tany. Dia nanomboka tamin'izany zany nefa nisy boky teto Madagasikara dia fantarintsika amin'izany fa somary elaela ny nipetrahan'izany teto amintsika. Tsy antony akory anekena hoe tokony hisy ny faharovitana satria efa ela loatra tsy hany fa tantara no resahana mba ahafahantsika mieritreritra hoe zany no ny ainana mandrapatonga amin'izao tsika amin'ny teny izao. Tao anatin'izay betsaka ny zavatra nandalo ary ny fampiasana an'ireo boky ireo araka ilay voalaza teo dia mba tsy tenenako isan'andro dia matetika satria ao anatin'ireny boky ireny dia tsara marihana fa anoratana ny zoan'olona amin'ny tany anankiray vita titra. Zany hoe raha misy tany iray vita titra na efa voasoratra na eo amin'ny fanjakana na amin'ny olon-tsotra dia atsofoka ao anatin'ilay boky. Raha maka ohatra zany ohatran'ny fiara dia ohatran'ny hoe carte grise ny fananana n'iny boky tany iny satria hitao ny tompony ny mombamomba azy sy ny rehetra. Zay zany alohany mahakasika ny boky. Pratika indray ny boky anankiray raha ny amin'ny sampandrarahany fananantany dia misy titre zany hoe compte titre 10 zany hoe boky iray iny dia misy 10 raha raisina zany raika hatramin'ny 10 dia boky anankiray dia manaraka an'izay izy rehetrarehetra. Vokatr'izay raha mampiasa titre anankiray na io anoratana na io akana fanamarinana fananantany dia iny boky iray manontolo iny no bataina mandeha anaovana an'izay. Fa ny dika mitovy ny boky iny na ilay hoe duplicata du titre foncier dia omena ilay olona tompony hoentiny mandehandeha any satria izay ny mahanazy an'ilay tany dia iny boky iny no mandalo raisiny any. Ny zava-mitranga matetika hiditra amin'izay amin'ilay tena boky rovitra. Raha miteny boky rovitra tsika dia reto zavatra reto tsara aloha tonga dia ety am-piandohana resahana. Boky rovitra zany dia fahasombana. Zany hoe araka ilay hitantsika teo misy ny fahasomban'ilay boky dia tsy azo ampiasaina izy. Misy ny fahampitehana boky ihany koa amin'ny ampahany na izy iray manontolo. Misy ny tsy ohatra hoe nisy fahamaizana trano ohatra na birao izay nisy tamintsika izany
dia reny koa tafiditra ao anatin'ilay boky rovitra dia misy koa le tsy azo ampiasaina fa hita eo misy boky fa tsy azo ampiasaina inexploitable. Ny antony raha ohatra hoe raisitsika fotsiny ny any amin'ny faritra dia misy ilay ateraky ny toetrandro misy amandona dia ny ao anaty boky dia nisoratana tamin'ny encre amina stylo dia rehefa tratran'ny amandona iny dia simba le soratra dia eo le boky tsy rovitra fa inexploitable. Raha mbola mandeha any amin'ny circonscription hafa na any amin'ny farim-piadidina hafa aritsika dia mbola mahita an'izay zavatra rehetrarehetra izay dia izay aloha no hitaritako anazy hoe raha miresaka boky rovitra zany tsika dia ireny ahapahany amin'ilay zava-misy eny toerana fa lazaina aloha hoe boky rovitra no ilazana anazy. Tale misy ihany koa ny saritany rovitra manahoana mbola misy anampiana ve tao anatin'ny fanadihadiana iny ny olana sedraina ihany koa ao anatin'izay? Ny voalohany fitenenana dia miarahaba antsika mpanolotra an'izao fandaharana ny zoko zao eto amin'ny televiziona Viva ary miarahaba ny mpijery rehetra ny fandaharana ny zoko any an-tokantrano tsirairay ihany. Raha ny zava-misy dia mitovy ihany satria raha ataontsika hoe eo amin'ny 320 taona zany zao no nijoroan'ny sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesatany teto Madagasikara. Zay nilazain'ny talenamana teo dia hitantsika amin'izany fa raha olombelona zany efa lasalasa ihany. Tahak'izay ny fisian'ny plan. Mamela ianareo raha ohatra ka merina kely hoe inona moa zany no atao hoe saritany zay tahiriziny eo anivony ny sampandrarahany fandrefesatany zay. Dia misy karazany 3. Misy ireo saritany zany zay atao hoe ampiarahana amin'ireo atao hoe fangatahana tany ireny. Misy indray ny saritany zay efa atao hoe nazahoana titre ka nahavitana borne dia ireny no atao hoe saritany amin'ny tany izay atao hoe vita titre. Ary ny fahatelo moa dia misy ny saritany izay vita avy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny opération cadastrale zany teto Madagasikara. Zay efa somary tranainy ihany koa satria efa anohany amin'ny 20 taona mahery ihany koa zany zao no nanaovana an'ireny opération cadastre reny teto Madagasikara. Mitovy ihany ny zava-misy eo anivon'ny topo sy ny domaine satria raha ny saritany voalaza ny ataontsika hoe ny tao anatin'ny fanadihadiana teo izay nandray circonscription anankiray tsika teo dia raha tsika mahafantatra fa potika ary misy ny fahasimbana eo anivon'izany atao hoe fitahirizana zany. Ny voalohany dia avy amin'ny alalany atao hoe fahasimbana satria eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesatany ihany koa dia maro dia maro ihany koa ny mpanjifa zay mangataka an'ireny atao hoe saritany ireny ka tao anatin'ny fikerakirana azy matetika no miteraka zany fahasimbany an'ireny ary zay no mahatonga le aty-hevitra eto moa zany hoe rovitra. Zany hoe saritany rovitra zany dia zay avy amin'ny alalan'izay fikirakirana azy matetika izay. Eo ihany koa ny fampitehana zay tena potika tanteraka angamba hitanareo teo fa tena potipotika ohatran'ireny vatokely ireny matetika ny zava-misy rehefa tena potika izy zany. Ary fahatelo ihany koa moa dia misy ihany koa zany ireo tsy azo ampiasaina mihitsiny. Zany hoe misy zany ao anatin'izay saritany zay misy hita eo le saritany atao hoe sary le tany moa zany fa tsy zavatra inexploitable zany le izy noho ny zava-misy moa indraindray matetika any amin'ny province any moa dia misy an'le atao hoe ny toetrandro ny mahatonga mamadika an'izay. Ny aty afovoantany moa dia misy ihany koa ny fametrahana an'ireny saritany ireny tany ampanaovana anazy voalohany izay vita avy amin'ny alalan'ny soratra na ranomaity mora levona ihany koa. Dia izay zany no mahatonga an'ireny ka rahantsika mahafantatra fa raha ny tao anatin'ny circonscription anankiray fotsiny zao dia misy hatrany amin'ny voalazan'ny chef teo ny chefin'ny sirtopo teo hoe
misy hatrany amin'ny 3 alina zany a zay tena hoe rovitra na tsy azo ampiasaina maro dia maro zany a kanefa amin'izao fotoana izao moa dia tsy maintsy mijery an'izay hoe inona ny zavatra tokony vahaolana hahafahantsika maman'izay. Raha manaraka ny fanazavanareo rôla teo zao ny mpijery dia alay-panahy eritreritra hoe atao le zavatra manala ny andraikitrareo eo anivon'ny sampana raha fananantany no tena zavainareo zany hoe ilay zavatra hoe mandeha amin'ny lojikan-javatra satria efa ela loatra no nikirakirana azy satria misy ilay toetrandro zay mety hiteraka hamandona satria eo lay hoe isan'andro dia be deaibe ny mitady dia voatery tsy maintsy kirakiraina dia miteraka azay olan'izay fa indraindray to mety misy fanararaotana ihany koa zao mpanaraka ny fandarana ny amin'ireny hoe ao anatin'ny sampana fananantany ao misy te anao kolikoly dia ininy rovitina mihitsy mba tsy ho hita le takelaka anankiray mirakitra n'lay atao hoe titre na lay mombamomba n'le tany na ahodikodiny eo ny resaka mba ahafahana mandrirarira sisisisisy aminareo mahataleo anivon'izany sampana raisan-tokan'izany mety mitranga ve zany sa tena tsy misy mihitsy fa eritreritra fironiny mpanjefa sasatsasany zay tsy mahazo fahafahapo fotsiny. Ia, za moa efa niteny teo hoe tantara no niangatsika mba ahafahana mipetraka tsara ao anatin'ilay dinidinika ahafahana mandray azy tsara. Ny zava-misy aloha dia ny antony no nentina hoe misy antony no maro. Ny fomba fijery aloha hatreto dia ny hoe misy zavatra tokony harenina fa misy zoan'olona ao tokony harovana. Alohan'ny hamaliko an'ilay fanontaniana dia hiainga ny hoe ny sampanarahan'ny fizakan-tany sy ny fandrefesan-tany dia olona natao hiahy ny antota taratasy mahakasika ny tany rehetra vita titre zany hoe ny conservateur zany zay ny ilazana anazy. Amin'ny maha conservateur azy dia raha dika ara-baky teny zay dia tsy maintsy mieritreritra tsika fa misy toerana aloha anokanana an'izay fametrahana an'izay conservation zay. Dia zay zay ny archive na ho asiana n'ireo boky rehetra ireo zany. Ny faharoa manarakarak'izay amin'ny maha conservateur ny olona anankiray na ilay mpiasa-panjakana anankiray dia tokony hanana hevitra foana ny hoe ahoana ny kajiana ilay antota taratasy na ilay saritany ao amin'ny toeram-piasana izay misy ianao. Zay indray rehefa eo ny archive dia misy ny archiviste dia misy ny tompony andraikitra voalohany amin'io sampandraraha io zay le conservateur. Raha ny tokony ho izy zany dia raha ny eritreretina tany am-piandohana dia hoe no heverina fa tsy tokony hisy mihitsy zany boky rovitra zany satria le conservateur tokony hanao ny asany amin'ny fikajiana ny fananantany mahakasika an'ireo boky tany sy ireo antota taratasy rehetra ireo. Amaly an'ilay fanontaniana amin'izay amin'ny ankapobeny aloha raha ny zava-misy amin'ny sampanarahan'ny fananantany dia arak'ilay voalaza teo ny fampiasana aloha an'ilay fampiasana maharitra no mahatonga ny faharovitan'ny boky. Ary io faharovitana io raha ohatra zany tsy voarina ao anatin'ny fotoana vitsy dia tonga dia mitarika amin'ny faharovitan'ilay boky ray manontolo. Arak'ilay teny teo efa misy boky efa somary ela tany am-piandohana tsy dia tena mbola nanana eritreritra an'izany ny ireo mpanao lalàna hoe io boky io neka hisy akony aty afara ohatr'izao ny fikirakirana azy satria nisy an'ilay pression foncière zany iainantsika amin'izao fotoana izao dia lasa betsaka ohatra hoe mila taratasy momba ny fananantany sy ny tariny dia lasa miasa matetika izy io. Fa le anankiray le hoe misy fanararaotana ao amintsika zao miteny izao dia tsorona fa nisy zany, misy zany. Ary ny efa nandray ny fanapa-kevitra ny fanjakana mijery hatramin'izao hoe iza le olona dia iza ny miaraka amin'ny manatotosana io, ataon'inona le izy
dia ahoana ny sazy raisiny. Ngamba nareo na rehefa ngamba ataoko fotsiny atao anatin'ny 5 taona teo eo a dia efa betsaka ny olona voaramaso ary narahana teny anivon'ny lalàna momba an'izay fanararotana izay. Le fanararotana tena zavatra maro be da be. Dia ohatra zany zao ny ray ho teneniko ihany koa dia ny hoe ilay boky ohatra any mbola hita hoe misy zavatra azo exploitena fa misy manararoatra le izy hoe io fa mitady rovotra fa alao ao ohatra. Dia tsy avoaka fotsiny ilay fanamarinana fananantanana tsy afaka manao inona ny anaran'ity famondrana. Ny hoe tena rovitina mihitsy arak'ilay teniko teo efa nisy fotoana izahay nanasazy mpiasa. Tsy izahay ao anatiny moa zany fa voatery ny toro ny fanjakana satria fananam-panjakana ihany koa ny boky. Ka raha misy olona zany mini zany tonga dia mandrovotra an'le izy ao dia arahana amin'ny lalàna mihitsy izy hoe ndrovitinareo ty ka voapirofo ilay izy. Nisy fotoana zany zany hoe ngamba ny efa 5 taona lasa teo tena natratra izahay satria le olona no nitaraina hoe izay manana an'ity mivoaka androany ny juridika raha afakapitso lazaina fa rovotra. Dia natao moa ny fanatotosana ny fanadihadiana rehetra dia tonga eo amina olona anankiray le izy hoe ay ianao zany ny tompon'andraikitra tamin'ity. Fa izany rehetrarehetra zany ahafahantsika manarina hoe misy zavatra tokony ho harenina ary tokony handraisana fanapahan-kevitra ela. Ho faranako le izy taona 5 sy 4 arivo tsika niditra tao anatin'ny fanavaozana ny fananantany. Ny dikan'le fanavaozana zany ny zavatra tokony ho alamina marenina dia nanomboka tamin'ny 9 sy 4 arivo izahay nitondra sosikevitra momba ny boky rovotra io fa somary mbola miantontsika amin'izao fa nirariana hoe atoato mba hanao zavatra afanganana kokoa izay zavatra izay. Ny sosikevitra zay ianao za tsy antana le sosikevitra fa araka ny voalaza teo hoe isan'andro isan'andro no ampiasaina na hitadiavana atao hoe reny fanamarinana fizakamana indray na certificat de situation juridique le boky. Eo anoloan'ny tranga zay miseo zany hoe rovotra le izy inona raha ny fipetra raisiny isam-pandrara amin'ny fananantany satria lasa ilay olom-pirenena tompony zo no atao hoe tsy voajany zo zany raha hoe tsy marina va hoe tsy ho azo eo ny eo le izy fa inona ny hoe vahaolana irosona zany amin'izao tsika amin'ny teny zao mba ahafahana misoroka na manala an'ilay fahaserana an'ilay olom-pirenena eo anatrehan'le faharovitana. Ya raha misy zany trangana ao amina circonscription anankiray zany na conservation amin'le fikajiana fananantany indray dia nisy fepetra tsy maintsy niraisina mba tsy tombon'le izy ary ihany koa tsy isiny izay fanararotan'izay. Ny voalohany zany dia zao aloha hoe raha misy olona anankiray zany tonga ao aminay dia mitondra mangataka izy hanao zavatra fanoratana io na fangatahana fanamarinana fananantany na fangatahana didim-pitsarana na fangatahana dika mitovina zavatra kajianay aty amin'ny sampandraraha dia ny zavatra jerena aloha amin'izao tsika miteny izao hoe zavatra atao raha tafiditra izy ao anatin'ilay antsointsika teo ilay hoe boky rovotra dia mamoaka taratasy ofisialy ny ao amin'ny sampandraraha hoe ity tany ity titra zao na kadasitra zao dia rovotra ny boky ka tsy misy zavatra azo atao eo amboniny. Iny aloha zany rehefa mahazo an'iny le olona dia tonga dia efa ny situation an'le izy na ny etahan'le aty aminay zany dia rovotra ny boky. Eo aloha zany dia mijanona eo. Ny faharoa le hoe inona ny natao dia nanao inventaire hoe raha ao amin'ny farim-piadidiana ohatra zao dia firy ny boky rovotra ao, firy ny tsy azo ampiasaina intsony zany hoe manao ny état ny moyen sy ny bon état sy ny mauvais état dia tokony hipoitra iny ahafahana mametraka hoe reto mba mangarahara koa le izy arak'le tenentsika teo reto zany ny boky rovotra ao anatiny. Amin'izao tsika miteny zao eo ampanaovana ny famerenana an'ireo inventaire zay satria ho teneniko rehefa avy eo inona ny anton'izay. Ny fahatelo dia ny hoe efa tsy vao zao fa efa nisy fotoana zany hoe niditra kely tsika tao anatin'ny informatisation. Niditra tsika nanao scanne zany hoe miditra ny dossier iray dia scanena na alaina sary dia stockena le izy any amin'ny toerana anankiray ka raha sanatria ny rovotra le boky rapitso
na arak'le teniko teo nisy famaizana na nisy fahasombana zavatra dia mba avoaka ilay sauvegarde électronique ahafahantsika mamerina anazy. Reny aloha zany a reny a asa pratika andavanandro dia reny a no nraisina. Fa ny anankiray arak'ilay voalazako teo a dia ny hoe amin'ny mampikajy ny fananantany dia voalohany a zay azo avotana aloha dia avotana. Zany hoe mikarakara ny archive. Amin'izao tsika miteny izao a tena hoe tena ny archive tena no heverina fa manaraka ny tokony ho izy a dia mbola vitsy satria le raha raisinay le nitenenina teo ny any amin'ny faritany a any zany zao mbola tsy tena manantsika n'ilay antsoina hoe le archive tena le hoe fermé dia tsy hidiran'le rivotra sy ny amandona sy raha ohatra hoe misy cyclone sy ny tariny a dia tsy dia tena conçu amin'izay fa natao zany hoe io trano a dia ao anatiny a dia zay le fanatsarana tokony ho atao. Dia vokatry reny rehetrarehetra reny a dia arak'le teniko teo hoe misy ny fikarakarana manao reliure zay raha misy rovotra zany dia zairina moa filazanay anazy ao amin'ny toeram-piasana hoe ndeha anjaitra manao reliure dia manao scotch hitantsika teo fa misy zatra miparitadritaka be da be manao ohatran'ireny puzzle reny raha zay ny ilazako anazy dia atambatra tsirairay. Raha mbola azo atambatra le izy tsy maninona fa reny moa zany no eritreretina fa ao atao manisy lakôly sy ny tariny. Reny mbola vitanay ao anatiny. Fa misy amin'izay zany eto le teneniko teo le hoe nanao lalàna tsika dia lany le lalàna fa misy apahany ao anticonstitutionnel dia miandry an'le fahavitany iny vao tokony hivoaka le izy nefa efa tamin'ny 20 nanomana anazy dia somary mbola mipetraka zany zay blocage be zay dia tokony iarahana amin'ny sala zany ny amoahana ny faran'izay aingana zao moa efa tonga ny ho avy tsy ho ela ny ao amin'ny antenimera-pirenena zay tena miangavy mihitsy ny hoe raha vao anisan'ny olona adinika voalohany momba amin'ny boky rovitra fa tena mijaly ny vahoaka fantatra ny fijalian'ny vahoaka fa tia zay zany eto rehefa miteny hoe boky rovitra ka mamoaka an'ilay attestation dia tsy te hamoaka ny ninona intsony zay sao dia mifamitaka. Ny antony dia zao hoe ny olona matsy misy mitabataba hoe zay manana juridika taloha zay manana fotokopiana boky aty aminay sy ny tariny fa ny tany dia miaina ohatran'ny olombelona ny tany zany hoe miteraka io ohatra zany hoe morcellement dia misy propriété fille dia miteraka zany le izy ka raha ohatra tsika zay hoentin'le olona eo ny tonga dia anoratana an'iny dia misy zoan'olona mety ho very. Ny anankiray koa ny resaka tany misy azo anaovana antoka io tany io zany hoe manao hypothèque dia iny boky iny tokony soratra ao zany hoe trosa vola mitentina zao dia raha ohatra le olona tonga dia tonga avany nitondra dossier anankiray izy dia tonga dia iny ny anoratanao an'le izy ao dia mety ho misy olona voafitaka ny ohatra hoe voafitaka indray ny banky dia nanomboka tamin'izay hoe rehefa rovotra le boky na rovotra ny zavatra tokony homena ka efa hita ara-dalàna dia aleo tsy mamoaka ninina mandra-pamerina ilay boky. Ny tsara marihana eto dia ny hoe io boky io ny pejy azo averina hoe andao ara ao averina amin'ny pejy fa iza no soratanao zay zany ny tena olana hoe raha ho soratana amin'ny rakoto nefa tsy rakoto dia vao maika hitombo ny olantsika eny amin'ny fiarahamonina dia zay no mahatonga an'le hoe alao isy lalàna hipetraka mazava hoe rehefa rovotra io dia zao ny fanatotosana ny famerenana an'le boky sy ilay zo. Le boky zany ho averina tsy maninona fa iza no soratanao firy ny refin'io sao dia misy olona efa nanao fampivarotana io nisy morcellement reny rehetrarehetra reny zany hevitra teknika tena isan'andro zay dia mahazo réclamation ao satria maika ny olona ampiditra jiro izy ilainy io hivarotra izy ilainy io zany hoe fiainan'le tany rehetrarehetra nefa misy fotoana zahay tena ialana tsiny fa raha vao tena tafiditra ao anatin'le hoe tsy manana ninina azo soratana dia tsy azo ataony mikitika an'io tany io. Raha hiaka fanamarinana fananantany isika dia zay voalaza ny boky no avoaka ao anatin'ny fanamarinana fananantany ka raha le boky raha tsy misy tsisy ninina dia misy moa hoe andao any amin'ny tribonaly andao ary fa mazava zany amin'izao tsika miteny zao ny hoe raha tena tafiditra ao anaty boky rovitra
ka efa voamarina fa tsisy ary zay moa tsara tonga dia marihana hoe rehefa mahazo an'iny attestation iny nareo hoe rovotra, raha te hijerinareo dia manaraka procédure tsara hoe tiana hita le boky dia miresaka ao anatiny ao amin'ny sampandrarahana fananantany na hitondra huissier hijery ny fahavita amin'ny boky, tsy olana fa asa zany aseho mihitsy hoe io le izy. Fa lay fifampitokisana zany araka le teninareo teo misy mifanararotana ataon'ny hafa dia le sampandraraha-mpanjakana mihitsy no lasa victime ao anatin'izay fanararotana izay, dia le vahoaka toloranay an'ilay ny asanay lasa tsy matoky anay satria betsaka izay zavatra izay. Ary amin'izao tsika amin'ny teny izao ny mpanera tena ao anatin'izany fanombanana n'ilay asa zany satria mifamitaka zany ao anatiny. Reny olona reny zany, reny moa ampiana miantso mihitsy izay hoe manatona ny sampandraraha fa vonony izahay, tsy voatery ho tsara be ny any fa manasy zay hoe tongava dia miara-mijery tsika ao anatiny. Dia amaranako anazy ny hoe ny ao anatin'ilay attestation dia misy ao hoe raha ohatra kosa ka manana ilay olona ny boky tany any ampelantanany. Iny le tarihany voalohany dia efa noteneniko hoe ny copie le boky 50 titre ny ao anatiny. Fa ny copie an'iny anankiray iny dia omena an'ilay tompony. Dia any amin'ny any iny dia raha ohatra misy ny faharovitana aty dia miteny izay hoe ento aty ilay boky tany. Dia ny dikan'izay rehefa tonga aty ilay boky tany dia jerenay ny dossier ka azo arenina ilay izy dia vita zany ilay reconstitution. Mivokatr'izay dia tokony hisy mise à jour foana ilay fanaovana an'ilay inventaire. Zay no nahatonga anay teny teo ao anatina mise à jour zay amin'izao satria raha ohatra io zany ohatra hoe 4 arivo tamin'ny herintaona ka mba nisy olona tonga taty dia tokony ny eny io. Fa tsy mijanona 2 arivo ny tombondray le faharovitana fa tokony ny eny ary satria misy an'izay fiantsonan'ilay olona miara-miasa hoe mba ho eto aty fa ataontsika ny famerenana anazy. Dia ao anatin'izay zany tsika fa zay tena tsy azo arenina zany fa ao anatin'ilay rovotra dia tena reny tena hoe miandry an'ilay lalàna. Miresaka an'izay ianao tale raha manana an'ilay dika mitovy le tompony, hitany anatin'iny koa ve raha natao antoka le tany sa manahoana? Eto dia tsara marihana fa ny fanararotana koa dia any amin'ny le milaza fa ho tompony. Zany hoe mety ho fetsifetsy izy efa hita moa zany amin'izao amin'ny resaka varodroa. Ohatra zany hoe ty tany anankiray ty tany am-piandohana an'ny ana olona anankiray atao hoe Rabe. Dia Rabe mivarotra tamin'ny Rasoa ohatra dia nomena tany iny kadasy iny le titre iny. Fa ny taranaka Rabe rehefa avy eo mijery any amin'ny fanamarinana fananantany mbola misoratra aminy le tany. Dia eo le olona fa mieritreritra fa mbola tsy vidy, ohatrany hoe mbola tsy lafo le izy. Dia anaovany second duplicatany amin'ny tribunal dia amidiny indray le izy. Dia raha ohatra zany tsika tonga dia hiteny fa le photocopie iny nitondrana anazy izay aloha dia efa problème anankiray olana ray. Fa raha ohatra ara-dalàna le izy, izahay aloha dia tsorina. Izahay ao amin'ny sampandraraha ny fananantany dia tsy mandray zavatra photocopie fa le tena original ilay authentique no raisinay. Dia efa fantatritsika tsara fa amin'izao tsika miteny izao ny sarin'olona raha afaka amboarina. Ka raha itsika misy olona mitondra boky tany ao dia photocopie mety takonany fotsiny le ary amin'le misy hoe natao antoka na ohatra ohatr'izany dia voafitaka eo daholo ny rehetrarehetra. Fa reny a titre fotsiny reny raha ohatra zany misy zavatra ilainay fotsiny hoe ao amin'le eto amin'le pejy voalohany ohatra hoe Rakoto Arsoa dia tapaka le izy eto dia Koto Arsoa sisany eo. Dia ireny a titre informatif zany mijery zay hoe ay Rakoto ny eo fa tsy ohatra hoe anina. Dia ilainy reny fa tsy dia tena hoe tonga dia iny no soratanay ao anaty boky. Fa arak'ilay teniko teo mila fahamalinana fa eto ny resahany eto zoan'olona ary zo amin'ny tany. Tsika ato amin'ny tale satria ny boky rovotra ihany izay voaresak'izay fa misy ihany koa ny saritany rovotra. Inona ny vahaolana azo atao mba ahafahana mamerina indray na manao reconstitution an'izay hoe faharovitana ny saritany izay? Angamba averinako indray mandeha hoe inona moa ny tena asa ataony avy eo amin'ny sampandrarahany fandrafesantany. Zany hoe mitahiry dia mikajy dia manao ny atao hoe mise à jour.
zay zany tena asa lehibe ao anatin'io ary indrindra moa zany ny atao hoe manatanteraka ny fandrefesana eny atoerana. Ny zava-misy ngamba iverina kely amin'ilay resaka hoe kolokolo teo hoe misy ireo mpiasa zay manaroatra ao anatin'le izy. Tea metraka kely aho ny tantara ny atao hoe conservateur. Raha ny eo anivon'ny sambatra rano fandrefesatany mahatsapa zahay fa misy lesoka zany atao hoe asa fitahirizana zany, satria tsika raha mahafantatra amin'izao fotoana izao na hoe tany aloha tany zay tokony efa ho fantatra, zany hoe hita hoe nisy lesoka zany natao hoe fitahirizana matoa aloha nisy ny rovotra sy ny tsita ary ny very ireo. Fa raha ny tantara ny atao hoe conservateur angamba tsika mahita amin'ireny biblioteka ireny dia raha tsika mahafantatra fa tena misy fepetra tsy maintsy arahana tao anatin'ny zany fitahirizana zany. Teo anivon'ny sambatra rahany raha tsy tena hoe ny ao anatin'ny fandrefesatany tany am-boalohany zany izy io dia tokony ho zay mihitsy ny tena zavatra misy hoe ity ny plan ty rehefa atitra dia mety ho potika io na mety ho simba. Kanefa tamin'izany fotoana zany tokony efa hoe nisy ny atao hoe informatisation, tsy nisy nefa zay. Dikan'izany ny onona isika tao anatin'izay taona 100 taona mahery zay tao anatin'ny fikirakarana tsotra fotsiny amin'izao tsy nisy ny atao hoe fijerena lavitra tahaka izao, satria tamin'izany fotoana zany tsy nisy ny atao hoe informatisation zany dia tsy maintsy ny onona ny mpiasa tamin'izany fotoana zany. Lasa zay zavatra zay nefa indraindray le mpanjifa ohatrany tsy matoky, satria angamba raha tsika mahafantatra fa raha tsy mahita an'ireny zavatra teo ireny mety tsy atoky fa hoe mety hasitriky ny mpiasa fotsiny le izy fa raha itsika ny mahafantatra hoe ary zay ihany koa no ahitana hoe lesoko atao anatin'le izy le asa fitahirizana mihitsy zany tena mbola tsy mahafen'ny fepetra hatrany am-boalohany zany teo anivony zany atao sampandraraha zany. Amin'izao fotoana izao moa ny atao hoe vahaolana zany zay tsara ho fantatra amin'izao fotoana izao, satria raha itsika mahafantatra fa efa tsy azo divirana le faharovitana sy fahasimbana ary indrindra ny tsy fisiny tsony ary ngamba misy ihany koa maromaro zay efa tsisy plan tsony ny dossier zay misy eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesatany zany. Ny zavatra misy dia efa nanomboka nanao ny atao hoe inventaire zahay. Ireo inventaire ireo araka ny tenen'ny talia namana teo moa dia nametraka ny fisiny plan na tsy fisiny. Tao anatin'izay ihany koa le hoe mbola azo ampiasaina sa tsy azo ampiasaina hoe bon état na hoe tena mauvais état zany le izy. Dia hita ao anatin'ireny zany le izy ka ao anatin'izay fitahirizana zay rehefa ohatra ka jerena ka tonga le olona zany mangataka saritany hita avy hatrany ao anatin'le inventaire zany le izy. Rehefa tena hoe rovotra tanteraka le izy na tena hoe tsy misy ny vahaolana voalohany aloha dia tsy maintsy misy fikarohana, satria voalaza teo amin'ny fandarana teo moa hoe rehefa tsy misy ilay plan dia tokony hisy plan ao anatin'ilay dossier zay mipetraka ao anivon'ny sampandrarahany fandrefesatany ihany. Raha ohatra zany ka tena tsy hita izy eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesatany dia tsy maintsy tadiavina indray ihany koa eny anivon'ny sampandrarahany fananantany zany, satria misy dossier zay connexe amin'ireo ihany moa any anivon'ny sampandrarahany fananantany. Rehefa tena tsy hita zany le izy eo anivon'izay dia tsy maintsy mitaky indray zay any amin'ireny tompon'ireny, satria matetika ihany koa rehefa mizara ny atao hoe boky titre ny eo anivon'ny sampandrarahany fananantany dia misy plan tsy maintsy miaraka amin'izy iny, ka indraindray voatahirin'ireo tompony zany lay plan any tokantranony any dia ireny no iantsonay ny zay manana saritany zany mba hitondra anazy eny anivon'ny sampandrarahany fandrefesatany. Rehefa tsy hita moa zay ny vahaolana araka ny voalaza teo dia tsy hita zay hevitra anaovana anazy fa dia miandry moa zany ny lalàna ny atao hoe boky rovitra itsika. Fa kosa raha ohatra indray ka mazava amin'ny tompon-tany zany le faritry ny tany eny atoerana dia eo ihany koa afaka midina eny atoerana ihany koa zay manao fanamarinana ihany koa zany ny sampandrarahany fandrefesatany. Tahak'izay zany le izy no vahaolana tokony hipetraka. Ny asan'ny conservateur moa araka ny voalaza teo ihany koa dia mitovy ihany ny eo anivon'ny sampandrarahany fandrefesatany zay, satria dia mitahiry sy mikady zany ary indrindra manamboatra
zay zavatra misy eo kanefa tsy tanteraka zay tany ambolohany fa rehefa teoriana zany vo hita hoe tsy maintsy hoantitra ireo plan reo dia tsy maintsy horovotra reo ary tsy maintsy potika ireo zavatra reo teoriana dia am'izao fotoan'izao moa ny politika mpanjakana zany zay nametraka hatramin'ny 2005 moa zany nanao an'le réforme foncière eto Madagasikara zany dia efa nametraka ny politika zany zay mandeha any amin'ny atao hoe informatisation dia anisan'izay ihany koa zany zao ny eo anivon'ny sampanaran'ny fandrafesatany hoe manao ny informatisation ny plan rehetrarehetra zay misy eo ampelantanana aloha ahafahana miainga fa ho an'ireo zay tena tsy ahitana soritra mihitsy moa zany hoe very le izy satria de zavatra misy zany tena inexploitable le izy reny zany dia mbola misy moa am'izao fotoan'izao ny lalàna zay mikasika ny atao hoe boky rovitra mbola eo ampamola volana. Ny zavatra lehan'ny etrehitra hoe tsy azo atao ve zany ny miverina amina procédure ohatran'ireny hoe vao mangatakatany reny mihitsy zay olona atao hoe mihevitra ny tena no tompony nefa tratra nyity tranga hoe rovitra ty na hoe tsy azo ampiasaina mihitsy le boky hoe inexploitable mety ho azo etretina ve zay sady tsy maintsy miandry an'izay vahaolana araka izay fipetratakina eny amin'ny lalàna zay asa azonareo tiako tenena hoe ohatran'ireny hoe olona vao eo vao angatakatany mihitsy reny ny procédure hoarahana amin'izay fotoan'izay raha ny mikasika ny plan mantsy dia zavatra manahirana ihany satria iny saritany iny zany no efa avindinana tena toerana dia am'izao fotoan'izao raha isaka atao fiditra ao anatin'le hoe rovitra izy na tena tsy hita mihitsiny dia azo atao ny midina indray mandeha eny atoerana raha ohatra ka mazava tsara ny faritry ny tany ary fantatry le tompony mazava tsara fantatry ny manodidina ihany koa ny fisin'le hoe tany zay misy anazy satria raha njerevantsika teo angamba tao anatin'ny fanadiadiana iny dia raha ohatra zany ka tena hoe tsy nahitana planta teo anivon'ny sampanaran'ny fandrafesatany dia nandeha nahita saritany avy any amin'le tompony tany zany dia tsy de misy tsy de matoky loatra zany zahay eo anivon'ny sampanaran'ny fandrafesatany hoe tena iny ny saritany farany satria mety misy zavatra niova tao na hoe nisy transaction atao zany tao dia mety tsy ho zay ary zay indrindra ndraindray mampimenimenina ny mpanjifa moa hoe fa maninona ny mbola angatahana certificat de situation juridique ihany koa lay saritany nefa saritany no atao no zay anton'izay satria no tsy fitokisana hoe tena iny marina ve ny farany na hoe dernière morcellement moa ny filazanay anazy zany hoe ao anatin'ny saritany iny fa mety iova zany araky ny teneny namana teo moa hoe miaina ohatra ny zavatra rehetrarehetra ny tany misy ny mpivarotra misy ny mpividy misy ny manakalo ao anatin'izay anapiko kely an'izay raha boky rovitra andresahana moa zany dia ny tsara marihana dia hoe matoa efa voalaza aloha fa boky rovitra dia noeverina fa efa tany efa vita titre na kadasitra dia rehefa vita titre izy na kadasitra fa ny tompony zany zao no tsy fantatritsika hoe iza satria rovitra le boky ny amin'ireny dia ny lalànantsika aloha zany dia tsy misy zany hoe eo le vita juridika hoe raha sanatria rovitra dia inona no atao ao anatiny dia tsy afaka zany tsika amorona hoe tonga dia ity le procédure anankiray raha tsy voalaza ny lalàna anankiray ny tiako mafisina dia hoe ny satatany eto Madagasikara zany efa miavaka tsara mihitsy ny hoe raha tamin'ny mpanjakana dia tia ny lalàna ampiasana azy ny tanin'olon-tsotra tia ny lalàna ampiasana anazy dia raha tany ireo le voalaza tafiditra anaty sata manokana ohatra hoe raha protégé na ohatra zany dia misy lalàna mifehana azy raha amin'le faharoa le teo dia ny satatany lazaina eto zany dia le tany efa vita titre fa rovitra fotsiny boky dia ny atao hoe tany vita titre zany dia efa manatompo ny fananana tany na ny droit de propriété to Madagasikara dia ny lalam-panorenana no miaro azy zany hoe tsy azozongozonina io ny dikan'izay tsy azozongozonina izay tena mipetraka hoe raha sanatria misy ny mahakasika ny tany vita titre dia ny fitsarana irery ihany no manana fahefana hijery hoe tokony ho andrakoto ve io
sa tokony hoandrabe. Dia izahay aty amin'ny sampandrarany fananatany sy ny fandrafesatany zay didy avoakany any amin'ny tribonaly no tonto saina hoe ito azo soraty amin'ity fa ohatr' izao akoatra n'le boky rovitra. Raha hovaliana tsotra zany le izy dia hoe hatreto aloha mbola tsy azo atao no mangataka amin'io amin'ny procédure hafa satria tsy misy ohatra fotsiny zany zao hoe ho angatahana le izy dia iza ny lalàna ao ampiasaina satria ao anatiny mila tokony fantatry ny vahoaka io ohatra hoe ny publicité mila affichena io iza nefa no atsoina raha ohatra hoe ny droit de la défense iza no atsoina ao anatin'io sarotra le izy raha tsy mipetraka tsara zay lalàna zay hoe ity ny procédure ampiasainareo. Ny tena tsara tsindrina eto dia ny hoe fiarovana ny tompony mamaika. Zay zany zao dia mieritreritra an'izany hoe ahoana no ahafahana miaro ny tompony zay voasoratra. Tena hoe mba tsy tongila ila izy tsika miantso olona ohatra hoe tongava dia ataovy ny titre nefa rehefa tonga ao izy verindray le zoany dia tsy maintsy zay voasoratra ao no tena arovana. Ka mba hialana amina contradiction amin'ny hoe le izy anie mety zava-misy mety ho any ampelantanan'le olona ilay boky ile anazy. Fa izy tsy ohatra hoe tsy eto Antananarivo izy fa mifindra monina izy ho anay fonctionnaire zao dia hoe izy fotoana zay eto affecté indray zay ary dia mandeha zay dia any amin'ny asa any dia le olona eto tsy mare vaovao zay ihany fa le boky ao ivoaka nefa ny any amin'ny procédure anankiray dia lasa misy zavatra mifanohatra dia vao mainkintsika hanampy olana indray any amin'ny tribonaly satria ny tribonaly indray no antsoina hoe iza ny tena tompony ity ve sa ity. Fa kosa raha mipetraka tsara ny mitombona tsara zany ilay paikady arahana na le procédure dia azo atao tsara. Fa zay niteneninao zay zao efa eritreritra ny anatin'ilay lalàna hoe tsy maintsy isy procédure mazava ahafahandreo olon'ireo misitraka amin'ilay tany. Ny olana koa nge dia zao ohatra hoe raisiko le cadastre reny tamin'ny 5telopolo-700 dia amin'izao tsika zany rovitra le izy dia eto amin'ity fisiany atao hoe boky rovitra na plan rovitra ity ihany koa dia indraindray araka n'le voalaza teo moa misy ny fanararaotana. Ao anatin'izay fanararaotana zay dia matetika ny olona rehefa mahay lalàna loatra satria mbola tsy misy zany ilay lalàna mikasika ny boky rovitra io dia eo no mahatonga an'le fanararaotana zay ataon'le mpisitraka an'le tany zany. Ka amin'izao fotoana izao zany matetika rehefa ohatra ka tsy hita mihitsy lay plan na le rovitra mihitsy tsy inexploitable moa zany ny filazana azy dia angamby atsika mahafantatra amin'izao fotoana izao fa mbola misy an'ilay fitsarana tany na le hoe fangatahana tany amin'ny ihany koa zany no matetika zany amin'izao fotoana izao dia isiny fanararaotana zany dia amin'ny alalan'ny atao hoe prescription acquisitive. Zay zany anisan'ny zavatra anankiray ihany koa satria raha tany ambolohan'ny fametrahana lalàna le hoe prescription acquisitive dia tokony hoe noho ilay resaka génération zany dadany dadabe no misoratra aminy dia tsy hita zay amindranana azy satria tsy mbola nafindra ny ray aman-dreny tany aloha dia ny aty antaranaka aty aoriana zany fa amin'izao fotoana izao zany rehefa nisy io boky rovitra na hoe plan rovitra io zany tsy inexploitable le dossier ao anivon'ny sampanarahany fananatany sy ny fandrafesatany dia any koa matetika no mahatonga ka tsara ihany ngamba fantatsika indrindrandrindra tsika mpanjifa zay manana tany amin'izao fotoana izao fa raha fa misy zany ny tany nao ka hoe vita titre na vita cadastre dia tokony ho exploitena zany le tany na hoe ampiasaina amin'ny tokony ho izy zany le izy fa indraindray lay tompony tany teo anie no tsy hita mihitsiny tsy fantatra hoe aiza izy na aiza dia amin'izay fotoana izay misy ny fanararaotana ngamba tsara fantan'ny mpanjifa ihany koa zay. Fotoana zao itodiantsika amin'ireo mpanaraka ny fandaharana satria mety maro any tokantrano any zao no tafiditra ao anatin'izay hoe boky rovitra sy ny saritany rovitra izay mety misy teny tsara tsy piasa satria isan'ny fampiresahana teo ihany hoe tokony ianao reconstitution ihany koa ao anatin'izay dia omenay fotoanareo zao itodiana amin'ireo mpanaraka ny fandaharantsika. Misy nareo zay tafiditra ao anatin'ilay boky rovitra. Ny teny voalohany aloha dia hoe raha ohatra nareo efa mampiasa an'ilay tany dia tohizo ny fanamaintisan-milalo zay ataonareo amin'ilay tany aloha fa tsy mbola tonga dia rapitsotsika dia hanana an'ilay taratasy hoe io fa mivoaka
ilay ina ny anaran'ity ilay boky rovotra ny tika viny eto a dia ny hoe mba hialana amin'le fanararaotana maro isan-karazany a dia tsara tohizanareo zay asa fanamaintisamolaly zay. Ialana kosa nefany a rehefa avy eo ny hoe sao dia indray misy indray ilay fisian'ilay antsointsika hoe occupant sans titre, zany hoe lasa fanararaotana indray dia eo fa tonga dia tanin'olona efa manatopo efa fantatro zao manana juridika sy ny tariny dia hiditra eo ambonin'ilay tany a reny mila tandremana fa lasa mampisy ady eo amin'ny fiarahamonina. Ny faharoa dia miantso anareo zay izay tafiditra ao anatin'io boky rovotra io arak'ilay teniko teo tsy azo tonga dia entina fotsiny anankiray ilay izy hoe standardisena ny vahaolana hoentina fa arakaraka ny zava-misy sy ny antota-taratasy misy any aminareo mbola ahafahantsika mamerina na mijery an'ilay famerenana n'ilay boky ka tsy mila iandrasana n'ilay lalàna. Ohatra anankiray ilay voalaza teo hoe raha ny aminareo miboky ny tany dia mba tsara ihany nareo mandalo dia mijery hoentina ilay attestation hoe arak'ity attestation ity na ilay fanamarinana tia miboky taninay fa sao dia afaka averina ilay boky. Ny tsara mariana eto raha ohatra zany nisy juridika attestation maliny ny teny hoe tsy afaka namoahany ity ka raha afaka 3 andro ohatra dia mitondrinareo ao anatin'ilay sampandrarah miteny hoe ty ara ilay boky tany dia rehefa vita ilay reconstitution zany afaka mety herinandro dia azo fanamarinana fanana tany ka ilay fanamarinana fanana tany ilay aty amin'ilay daty vaovao no tena izy satria nisy zany zay inona ny anaran'izay ilay reconstitution na ilay fanamboarana an'ilay boky zay. Amin'izao tsika miteny zao sao dia tsika mantsy manana eritreritra hoe dia navela fotsiny ao ve reo le amin'izao. Amin'izao tsika miteny zao zany zay rehetra mitota-taratasy miditra eny aminay dia efa mieritreritra n'ilay niteneniko tamin'ny voaloha hoe isy zay stockage zay na le sauvegarde électronique zany hoe scanena le izy na alaina sary efa manana an'izany fitaovana zany tsika dia reny apetraka amina toerana anankiray mba ahafahana manao reconstitution raha sanatry avy mivava ka misy ny fahaverezana na fahamaizana na fahampitehana indray any afara. Fa na izany ary efa misy amin'izao tsika miteny zao ho aparitaka era Madagasikara fa mamarana anazy zay ilay logiciel antsoina hoe LISOM. Izy io dia anaovana fikirakirana informatique momba ny fananantany antota-taratasy momba ny fananantany ka rehefa tafiditra ao efa misy an'ilay serveur sy misy an'ilay sauvegarde électronique automatique le izy dia efa mipetraka aloha zay amin'ny ampahany fa tsy mbola mahavany rehetrarehetra zay fa zay eo ampelantanana aloha mamaky anay zany zao dia hoe ahoana ny ahafahana tsy mitatra tsony ilay rovotra rehefa vita ny inventaire fa rehefa tonga zany io lalàna io dia mazava ho azy fa misy fotoana anankiray ohatra hoe mivoaka io amin'ity taon'ity dia zay boky rovotra hatramin'ny 2019 irery ihany ka vita ny inventaire no tokony ho rovotra. Ankoatran'ny hoe dia tena nisy zavatra tsy voafehantsika teto Madagasikara ka tena hoe nisy zavatra be da be na simba zavatra fa mba ahafahana zany mifehan'izay faharovitan'izay dia misy an'io inventaire io hoe mijanona eo io rovotra io fa raha mitatra io ny zavatra efa nataonay dia hoe misy enquête administrative mihitsy atao en interne hoe fa naninona indray io boky rovotra na hoe fa naninona io no nisy fahamaizana sy ny tariny. Ny farany dia ny hoe tsy vitan'ny irery ny fanatotosana amin'ny fanavaozana. Zay dia misokatra zany ary atoato dia isy varavarana isokatra momba ny boky rovotra manokana iantsonain'ny olona rehetrarehetra dia eno zay koa mila mieno tsiny mila mieno hoe tia mba misy sosokevitra dia raisinay le izy raisinay daholo tsisy hevitra diso fa raisina ny sosokevitra dia avy eo reny omena ny teknisianina sahaza azy omena ny juriste hoe raha ity hevitra ity ve mety ahafahana manao reconstitution na zavatra anankiray efa taloha be dia atoato tsy ho ela fa atoato dia anao an'izay zay tsy voatery hoe raha Madagasikara aloha fa mamaika aloha zany dia mety ho faritra vitsivitsy fa ao amin'ny birao ihany izy na any amin'ny trampokon'olona dia tena hoe iresaka izay antso hoe avy dia raha zao ny hevitra fa mila mifanohantsika ao anatiny. Raha ny eto Antananarivo manokana
dia ao amin'ny bâtiment ny direction des domaines de la propriété foncière eo Anosy dia varavarana 230 no afaka antonina na andefasanareo ny taratasy fa amin'izao tsika miteny izao dia misy olona maromaro mitondra an'izay. Tale Cyril. Ny afatra angamba raha ohatra ka mifanena tsika mpanjifa amin'ny atao hoe plan rovitra dia tsotra ihany ny teninay. Mangataka ny fiarah-miasa avy aminareo mpanjifa zahay satria ny antony rehefa tonga izay atao hoe tsy azo anoharana mihitsy satria na hoe tena tsy hita ao anivon'ny sapana rano fandrafesatany mihitsy na hoe inexploitable ny saritany dia sarotra ho anay. Araka ny teny teo moa hoe raha hidina any atoerana indray mandeha zany ohatra ny mpangataka sady ny mety tsy hitovy amin'ilay asa fandrefesana tany ambolohany no hidinana fanoroany ihany raha ohatra ka hoe tsy misy saritany azo haingana satria ny mpandrefy tany dia raha mahafantatra fa tsy maintsy miainga avy amin'ny alalany saritany tena izy. Ngamba tsara tsika fantatsika mpanjify zay fa tsy afaka mandrefy tany amin'izao fotsiny raha ohatra hoe efa misy tany efa vita borne vita titre ny taninao ka tsy misy saritany azo hainganao zay anaovana natao hoe rétablissement des bornes moa ngamba raha zay ny malaza anazy amin'ny teny baiko na hoe famerenana ny tsatovato dia sarotra zay raha tsy miainga avy any amin'ny saritany. Tsy afaka tsisy mpandrefy tany mpahay anankiray zany afaka mandrefindrefy. Sarotra moa le mamerina indroa anazy satria efa tsy refy izy raha vao miverina indroa. Raha vao hoe mandrefindrefy zay dia efa tsy asa fandrefesatany tena izy zay fa ny mpandrefy tany pahay dia tsy mamerina indroa zany le hoe refirefy fa rehefa tena izy no tokony atao ka raha tsy misy an'iny saritany iny zany ka iangaviana zany itsika rehetra mpanjifa zay atao hoe tojo ny atao hoe boky rovitra io raha misy saritany zay azo haingana any ampelantanantsika any natokantranontsika any dia azonareo entina enivon'ireo sapana rany fandrafesatany ireny. Amin'izao fotoan'izao ihany koa moa ny politika mpanjakana zay mametraka ny atao hoe modernisation eo anivon'izany atao hoe service foncier zany zay efa nanomboka hatramin'ny taona 5 moa ary no avaozana tamin'ny 5 amin'izao fotoan'izao zany dia ao anatin'ny tsara amin'izany atao hoe fanavaozana zany ny service foncier ka raha eo anivon'ny sapana rany fandrafesatany manokana dia misy ny atao hoe fanotana ny atao hoe saritany PLOF na hoe plan local d'occupation foncière. Io saritany io zany dia saritany mitambatra ahitana ny satany tany rehetrarehetra kanefa tsy mora ihany koa manao an'io fa ndraindray itsika eny anivon'ny commune zany dia mieritreritra rehefa matao hoe manokatra ny atao hoe bureau ifotony fananantany reny dia hoe mora dia mora fa io asa sarotra io satria io zany no anisan'ny atao hoe solo ny atao hoe repérage zay ety anivon'ny sapana rano fandrafesatany amin'izao fotoana izao ka ao anatin'io zany ny tanjona ny eo anivon'ny sapana rano fandrafesatany zany dia tena hoe hametraka ny atao hoe recensement parcellaire moa zany zay no tanjona tanteraka ao satria tokony ho hita ao anatin'io saritany mitambatra io daholo zany ny satany tany rehetrarehetra le araka ny voalaza teo na hoe tany mpanjakana io zany ny tanin'olon-tsotra vita titra na vita kadastra ary indrindra na ny satany tany zay manana ny sata manokana. Dia amin'izao fotoana izao zany zay. Ankasitrahana ny talen'ny fandrafesatany eto Madagasikara Andriamampandry Cyril sy ny talen'ny fananantany eto Madagasikara Raro Laza Andriamanjato nitondra an'izay fanazavana rehetra momba ny boky rovitra sy ny saritany rovitra izay. Famelohany amin'ity namana Soava Andriamartafika ny nisongadina tato anatin'ity fandaharantsika ity dia andeha aloha raha antsika ny horonan-tsary fanadihadiana momba ny BMTT izay mpanohana ny fandaharana.
eny ary tompo klasy tompo vavy manapetra moa ny zavatra rehetra ny raha antsika nanaraka teo ny fanazavana ny entin'reto teknisianina eo anivon'ny sapanarano sahana fananatany sy ny fandrevesa-tany manodidina ny tontolony antsoina hoe boky rovitra olana iray mitranga eo anivon'ny tontolon'ny fananatany izy io hatreto zany ny antony mahatonga ny boky rovitra raha fanazavana izy ireo dia eo aloha ny fahelan'ny na ny fahanteran'ireny boky ireny efa tany amin'ny taona 800 tany hoany ary eo ihany koa ny fikirakirana azy ireny matetika dia miteraka izay faharovitana na fahampotehana izay ary eo ihany koa ny fahasimban'ny akora nentina nanana ireny boky ireny izay tsy hahafahana mampiasa azy intsony. Ny politika pirenena misahana ny raharahan'ny fananatany dia ao andalan'ny fanarenana sy ny fanavaozana izany ny tompon'andraikitra saingy mandra-pahatonga izay dia misy ireo fepetra heverina fa tokony ahafahana miantoka ny fizakamanana ny zon'ny tompony dia ny fitazonana ny zava-misy amin'ny fotoana izay isehoany ireny faharovitan'ny boky ireny sy ny endriky ny fanamendisa milalina amin'ny fanajariana ataon'ny tompony ka hoavy tsy ho ela ny antenainy dia amin'ny fivoriana voalohany ataon'ny solombavambahoaka no ijerena ny amin'izay lalàna matotra ahafahana mametraka ireo fepetra isan-tokony sy ny paikady entina manavotra ireny zon'ny olona sendra natratra ny faharovitan'ny boky ireny. Zay aloha amin'ny ankapobeny ny fanazavana nentin'ny teknisianina sy ny adihevitra ny fanakalozana teto izahay dia mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ary mamerina ny fankasitrahana antsika mpanaraka ny fandarana. Sora tompoko.